mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miraba tsika ry avako malalatra ity alakamisy fa 7 volana oktobra ity. Ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Matio toko 5 andiny fa 2 ka hatramin'ny andiny fa 9 Matio toko 5 andiny fa 2 ka hatramin'ny 9 vakitsika aminaran'i Jesosy. Efa renareo fa voalaza tamin'ny taolo hoe aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Fa izao kosa milaza aminareo hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika ho elohina amin'ny fitsarana, ary nazovo no anao amin'ny rahalahiny hoe olo-paona ianao dia miendrika ho elohina amin'ny sinedriona, ary nazovo no anao hoe foka ialahy dia miendrika ho ao amin'ny elo mirehitra afo. Ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra ao eo amin'ny alitara ianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana alahelo aminao, dia avela eo anoloan'ny alitara ny fanatitra ao, ka mandehana aloha ataovy izay havananao amin'ny rahalahinao, ary rehefa miverina dia voatero ny fanatitra ao. Mihavana faingana amin'izay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fandrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa hanolotra anao amin'ny mpamatotra, ka atao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny vary iray venty farany indrindra. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Matio toko 5 ity ry havako dia toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra, ny mpivaofy ny kristôlôjia dia saika miresaka azy ity ho toy ny etikan'i Jesosy na ny fitondratena tian'i Jesosy iainan'ny kristianina. Ny fitondratena tian'i Jesosy iainan'ny kristianina, raha mitenintsika hoe fitondratena dia tsy ny fifandraisana amin'Andriamanitra ihany no resahina eto, fa ny fifandraisan'ny olona amin'ny tenany sy amin'ny zava-boary, ary amin'ny namany sy ny mpiarabelona aminy eny hatramin'ny fahavalony aza. Dia hitantsika amin'ny Matio toko 5 ity avokoa izany karazam-pifandraisana ampianarin'ny tokony ho tandreman'ny mpino izany. Ny 9 ka hatramin'ny 9 dia maneho lafin-javatra 2 mikasika ny fitondrantenan'ny mpino manoloana ny mpiarabelona aminy. Ny voalohany indrindra dia ny fanajana ny aina. Saika ny fivavahana rehetra dia amin'ny ankapobeny izany dia saika mitaona ny olona hanaja aina. Zavatra iombonany rehetra ny fanajana ny aina. Eto dia mazava ny tenin'i Jesosy fa ny mpamono olona dia elohiny fitsarana. Izany hoe misy rafitra manokana mihitsy anatin'ny fiarahamonina manameloka ny mpamono olona, tsy ny vahoaka akory izany na manao fitsaram-bahoaka izay hitantsika mitranga ny amin'ny tany maro aty faritra Afrika ohatra na any amin'ny toerana maro eto ambonin'ny tany hoe manao fitsaram-bahoaka rehefa misy olona manao fahadisoana. Fa na inona dia apetraka Jesosy tsara fa ny famonoana olona, izay mamono olona dia mendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Any hoe ny mpamono olona dia misy mandalo fitsarana aloha, mandalo fitsarana dia melohy ny fitsarana, fa tsy hoe melohy ny vahoaka na melohy ny amin'ny kafanampo na anaparana ny fahatezerana. Dia Jesosy izany hoe dia mampianatra antsika hanaja ny lalàna, hanaja ny fitsarana, hanaja ny rafim-piarahamonina,
ary zay de etika mihitsy zay ohatsika hoe fitondrantena na apetraky Jesosy tsara fa io fiarahamonina io de misy lalàna, io fiarahamonina io de misy mpitsara, io fiarahamonina io de misy fandaminana ka dia na de ny mpamono olona aza dia mbola miandry fitsarana ary miandry ny mandalo zany fitsarana zany fa tsy ataotsika hoe vonoina tahaky ny sanatry valalasam-bolomboka hoy ny toloko. Dia eto zany Jesosy de manazava fa sarobidy ny aina, sarobidy ny aina ka izay mamono olona de tsy maintsy milohy ny fitsarana izy. Fa hotsika hoe fa ny olona rehetra na ny fiarahamonina rehetra raha rehefa misy filaminana de manaja ny aina izy. Miseho mendrika maro samihafa ny fanajana ny aina ao am-baiboly dia ao anatin'izany ny fanajana ny aina, ny fanajana ny ain'ny zaza, ny vehivavy, ny fahasembanana rehetrarehetrany dia ao anatiny antsoina hoe fanajana ny aina. Fa hoy Jesosy fatra-panaja aina mihitsy ianareo ka mitsara ny mpamono olona, fa izao ny mpamono olona koa dia ireo zay Jaona moa mitenen'io any amin'ny epistily manao hoe zay mankahara ny lalàna de mpamono olona. Fa eto kosa dia hoy Jesosy manao hoe rehefa tezitra amy raha lahanao koa ianao dia miendrika tsaraina, tsy hoe ny mpamono olona ihany no tsaraina fa ny fahatezerana koa dia miendrika fahatezerana amy raha laha zany dia miendrika ny fahakalana satria zay mihitsy ny dikany teny hoe tezitra amy raha lany ka manao hoe fokelana olom-pony ela raka ny teny grika zay midika hoe tena tsinitsininy ianao inona koa zao ianao de midika fahakalana zany dia miendrika ho tsaraina, miendrika ho tsaraina any amy fitsarana, miendrika milohina amy fitsarana. Nahoana no Jesosy no miteny manao hoe tsy ny mpamono olona ihany miendrika hoe elohina, mpamono olona efa miendrika hoe elohina rahateo, fa ny manambany olona, ny mankahala olona dia miendrika ho elohina satria ny fahakalana dia efa midika famonoana. Mety ho velona eo le olona, mety ho hitanao mifanerasera eo fa ny hoe hala lay olona de fa maty ao am-po sahady zany. Ny olona anankiray rehefa halanao dia vonoinao ao am-po zany izy ny dikany. Rehefa halanao izy, rehefa irinao ny atsinitsinina azy de fa toy ny maty ao am-ponao izy, ary rehefa maty ao am-po zany dikan'izany de tsy ametrahana fitokisana intsony, tsy hifandraisana intsony satria tsy misy olona miezaka hifandray amin'ny olona halany, tsy misy olona hanampy ny olona halany, tsy misy olona hitsabo ny olona halany, tsy misy olona hitondra soa ny olona halany. Am'izay fotoan'izay lay fahakalana de fa midika hoe famonoana lay olona ao am-po. Lay fahakalana olona de midika hoe famonoana azy ao am-po na famonoana azy ao an-tsaina, fanapahana ny fifandraisana aminy mihitsy. Noho zany dia efa toy ny maty ao anatrehan'ny olona anankiray ny olona halany, olona ataony tsinitsinina hoe raka ny teny grika. Io zany dia mendrika na dia tsy namono mivantana azy izy, tsy nandray tsy nandatsakaina de zao maty ao am-pony sahady lay olona de mendrika ho elohina amin'ny fitsarana izy. Fanajana olona zany, fanajana ny hafa, fanajana ny aina, zay dia tena antitra terin'i Jesosy mihitsy amin'ny lalànan'ny fitondrantena ny ampianariny ampio. Am'izao andro iainantsika zao de misy ny antsoina hoe bioetika. Antsoina hoe bioetika dia ny etika ny aina zany, éthique de la vie, izay fantatsika fa fiezahan'ny kristianina, fiezahan'ny teolôjianina mba hiresaka ny aina ao anatin'ny fivavahana sy ny fiarahamonina. De am'izao andro antsika zao ny teny resahana be de be momba ny antsoina hoe éthique de la vie. Ao anatin'izany reny ataotsika hoe famondrana raha, ao anatin'ny éthique de la vie, ao anatin'izany momba ny fananahana isan-karazany, reny momba ny procréation isan-karazany, ao anatin'izany ny greffe na ataotsika hoe ny greffe nataova, ao anatin'izany mbola tsisy moa ny clonage fa ao anatin'ny ataotsika hoe bioetika daholo ny resahana an'izany. Dia ao anatin'ireny no tokony andinihiny kristianina ny hoe manahoana moa ny atao hoe aina, atraiza ny atao hoe aina, atraiza ny antsoina hoe mamonjy aina. Ao anatin'izany antsoina hoe éthique de la vie zany hoe
euthanasie moa efa fomba filaza efa fomba fiantso efa tranainy fa somary traina satria efa tany amin'ny tonjato faharoapolo fa zao moa efa tsy atao an'izay fa atao hoe fanamaivana ny fanaitainana indraindray hoe azo atao ve ny manafaingana ny fahafatesana ny olona mba hanamaivana ny fanaitainany sy ny sisa rehetra reny eo anatiny antsony hoe bioéthique na ao anatiny antsony hoe éthique de la vie fa ny foto-kevitry Jesoa eto na inona manodidina ny fiainany olona de zao tsy an'ny olombelona ny aina fa an'Andriamanitra ary dia Andriamanitra ihany no afaka manala ny ain'ny olona. Hoy ny filazan'ny bokin'ny Samuel azy manao hoe Andriamanitra ihany no mahafaty sy mahavelona. Zany hoe Andriamanitra ihany mahafaka manapa-kevitra hoe ity olona ity velomina na ity olona ity atao maty. Fa ny faharoa zay toe-tsaina ampianarin'i Jesoa eto dia tsy hoe ny fanajana ny aina ihany fa ny faharoa zay ampianariny dia ny zava-dehibe dia ny hoe fanajana koa ny fanatitra tao an'Andriamanitra. Zany hoe misy manao hoe rehefa anao fanatitra ao an'Andriamanitra ianao ka tezitra aminao ka fantatrao fa tezitra aminao ny rahalahinao dia aza mihazakazaka anao ilay fanatitra aloha ataovy ny fanatitra. Jesoa tsy miteny hoe rehefa tezitra ianao dia aza manao fanatitra, tsy hoe rehefa tezitra amin'ny namanao anao ny am-piangonana dia aza manao rakitra, na rehefa tezitra amin'ny mpiara-manompo anao ny am-piangonana dia aza manao de tsy manao adidy, tsy zay loatra. Na rehefa hitanao fa tezitra aminao ny mpiara-mivavaka aminao dia za tsy hanao adidy tsony na za tsy hanao rakitra tsony na za tsy hanao an'izao tsony, tsy zay ho Jesoa. Atao foana zay tokony ataonao na tezitra na fantatrao rehefa tezitra aminao ny olona dia atao foana zay saingy zao meloha ny anaovanao azy de apetrao amin'ny alitara izy aloha, tsy hoe mandana eto mody lay izy, tsy zay loatra satria ny fitondranao azy mody de toy ny manome tsy fohifohy. Raha ohatra ianao ka mitondra adidy ka tezitra aminao ohatra hoe misy mahatezitra anao mpiara-miasa aminao am-piangonana tahaka izany ka ito za tezitra ka za tezitra ka tsy hanao fa andeha hoe tokody ty rakitra ty na andeha hoe tokody ty voady ty na andeha hoe tokody ty adidy ty fa za tsy hanao de am'izay fotoana zay mampifilafila ary manome tsy fohifohy an'Andriamanitra ianao de tsy toetra kristianina zany satria tsy Andriamanitra nanao nanisy ratsy anao na Andriamanitra no nasianao ratsy ko ny fanatitra ao ataon'Andriamanitra ho atao an'Andriamanitra no tsy ho ataonao fa izao apetrao amin'ny alitara izy aloha. Midika hoe apetrao amin'ny alitara de zao tsy miova hevitra akory ianao na inona fitondra fahatezeran'ny hafa aminao fa apetrao amin'ny alitara izy aloha. Zany eo rehefa natolotrao an'Andriamanitra dia atolotra fa mandehana aloha alamino ny fifandraisanao amin'ilay namanao. Ilay teny hoe alamino tsy midika koa hoe vita fihavanana fa misy dinika, misy fifanazavana. Zany hoe amin'ny fanajanan'Andriamanitra de zao ny zavatra diavin'Andriamanitra de ity mila manao fanatitra ao an'Andriamanitra ianao, zay tsy edikevitra, mila ataonao zany zay tokony ho ataonao an'Andriamanitra. Aoka ny zavatra tokony ataonao an'Andriamanitra tsy hoe ajalinao rehefa misy olana ny fifandraisanao amin'ny namanao fa atao foana zay tokony ataonao amin'Andriamanitra fa alaminy kosa ny fifandraisanao amin'ny namanao. Indriky ny fanajantsika an'Andriamanitra zany. Ny fanompotsika an'Andriamanitra tsy hoe manaja olombelona ihany, manaja ny aina, manaja ny hajany, manaja ny maha olona azy, tsy manambany azy, zay zava-dehibe fa ajaitsika koa ny voninahitr'Andriamanitra toy ny famingafinganan'Andriamanitra zany ny fitondrana ny fihazonana lolopona tsy fahalavorary mpifandraisana amin'ny manodidina de mandehananao makany amin'ny namanao. Dikany hoe mandehana makany amin'ny namana de zao tsy hoe mety tsy afaka makany tsony ianao noho ny antony alavira toerana ohatra na noho ny anton-jahatra maro samy hafa mety pitrango zany, mety efa 10 taona nareo no tsy mifankahita nefa eo anao no mahatsiaro tapaka manao hoe vokatsy ny viditsiany fa na hoe tokony havana amin'ny olona ria de zao manaova dingana manaova apetrao aloha ny fanatitra ao dia mandiny tena dia mamela heloka na mitsotra amin'Andriamanitra ny amin'ny fahavononana ifandray. Zay ny voalohany zava-dehibe fanadiovam-po zany, ny fahadiovam-po zany. Ka na raha ohatra ka tsy hitanao le olona noho ny antony maro samihafa, tsy afaka makany ianao na tsy mifankahita nareo nefa enao no mahatsiaro fa tokony anao fanatitra ho Jesoa de zao ajanony kely olo le fanatitra ho ataonao ihany iny rehefa aveo fa izao ataovy kosa diovy ny fonao mangataha famelan-keloka amin'Andriamanitra afaka miona moa nareo dia jary zany tsy afaka miona nareo de zao diovy ny fonao zay fotsiny dikany io, diovy ny fonao, diovy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, diovy ny fifandraisanao amin'ny mpiarabelona aminao mba hahatonga ilay fanatitra ho akasitrahan'Andriamanitra
mba hatonga lay fanatitra zay atovotra ao ho fifalian'Andriamanitra matena fanatitra azy tokoa. De zava-dehibe ny toe-po mahay mamela. Fanomezam-boninahitra Andriamanitra tsara am'izay le fanatitra rehefa ohatra ka diovinao ny fonao ka niezaky ianao namela na niezaka koa nangata-pamelana tamin'Andriamanitra ho an'ilay olona arak'izany. Fa ny fahatelo zay tian'ny tompo ho toetra atsika koa afaka malala de ny fandanjalanjana amin'ny andiny fa 5 ka hatramin'ny 6 hoe raha ohatra ianao ka manao zavatra, raha ohatra ka manana ady amin'ny namanao anao de zao mandiny tsara aloha mihavana faingana am'izay manana ady aminao. Zava-dehibe le afaka ilay toetra an'ilay hoe fihavanana. Jesosy zany de mampianatra ny hoe ny etika kristianina de ny etika ny fihavanana. Ndraindray mantsy mety ho Jesosy manao hoe raha ohatra ka manana ady amin'ny namanao ianao ka resy ka atao hoe ka tsy manana fahafahana andresy azy dia tsy maintsy ho ando zay rehetra tokony alohanao ary ho ampigadrano an-tranomaizina mindiny fa 5 ary tsy ho afaka mihitsy ianao ambara-pahalohanao ny varaventy farany. Ina tiany Jesosy atao? Tsy zava-dehibe akory ny ady amin'ny namana, tsy voatery ady foana akory ny zava-dehibe. Ndraindray mantsy rehefa misy orana ny fifandraisan'ny mpianakavina, fifandraisan'ny mpinamana de tsy maintsy mandrakariva miafara amina ady, miafara amina fifampitoriana, miafara amina tribunaly, miafara amina faharavam-pifandraisana ary mety afara amina faharavam-panana sy faharavam-piainan'olona mihitsy. De eto Jesosy mampianatra hoe tsy voatery zany foana ange ny lalan'ny mpino hoe aza maika am'zany fa manaova dinika mifampitiny dia mihavana. Fa aza miandro hoe tsy maintsy hoentina any amin'ny tribunaly de hifanaritaka de misy faharavam-pananana de misy fiainan'olona ravaka de misy migatra de misy tsy afaka mihitsy raha tsy mandony onitra. Hoy Jesosy manao hoe tsy lalana tsy maintsy andehanana akory zany. Fa ny etikan'ny mpino de zao raha misy toe-javatra azo ifampitanihana de zao ny mifampidinika de ny mihavana. Tsy hoe ny fatiantoka na ianona ny mahazo tombony na ianona ny fatiantoka ny zava-dehibe fa ny fanaovana lay fihavanana. Satria ny faharavam-pihavanana de manjary miteraka faharavam-boninahitra, faharavam-pihavaravan'ny fiainana sy ny tahak'izany. Ry afaka malala zavatra iainantsika isan'andro mihitsy ary ity ampianarin'ny tompo atsika iainantsika ity, ny fanajantsika ny aina sy ny voninahitry ny namantsika, tsy ny fiazakazahana nimba na andrava ny fiainana fa fiezahana kosa hiara-midinika melon'ny zay mety ataotsika hoe fifanolanana mitranga arina ary de mipino de atao amin'ny tombony hoe mihavana. Ary amin'ny toy ny rehetra moa de azavainy mihitsy any ambany any manao hoe maneke ho resy ary. Raha ohatra ka misy maka lamba anao de omeo azy izy, raha misy mamelaka ny takolaka ho ilany de omeo koa ny ilany. Zany hoe zava-dehibe lay fihavanana ny tena izy, le fihavanan'ny mpirahalahy na fihavanan'ny ray tam-po. Afaka ingan'io kristianina manana zany toe-panahin'ny fandeferana, toe-panahin'ny fahatokiana fa Andriamanitra de miandry ny fanoloran-tenantsika. Ary Andriamanitra miandry ny fanoloran-tenantsika de mitaky fahadiovam-po amintsika. Fahadiovam-po zay akasitrahan'Andriamanitra araka ny teny manao hoe tsy raha fanatitra hodorana ange nataonao i Davida de mitakasitrahanao tena ataoko ny azany fa tsy fanatitra ange no akasitrahanao fa ny fototo sy mangorakoraka zany de aoka amin'ny fanaovana ny fanomporan'Andriamanitra na amin'ny zavatra ataotsika amin'Andriamanitra de ao anatin'ny fahadiovam-po no anatanterahitsika azy. Dia zavatra roa zany no mamitina izay mofinaina zay de zao ataovo zava-dehibe ny fahadiovam-po eo anatrehan'Andriamanitra. Amin'ny asa fanompona de mananana fo madio. Ary ny faharoa de zao ataovo zava-dehibe ny fifankatiavana sy ny fihavanana amin'ny namanao na ny mpiarabelona aminao. Zay ny fototry ny toetra kristianina, fanajana an'Andriamanitra ao anatin'ny fahadiovam-po satria mahita ny zavatra rehetra izy. Ary faharoa de zao fanajana ny namanao, fitiavana ny namanao, fametrahana azy olombelona tahaka ny endrik'Andriamanitra tahaka anao koa. Vavakitsika tompo misoranao noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny teny razanay, manazava aminay fa ny toetra kristianina manoloana ny
namana dia ny falajana ny aja mamboninahany, ny ainy, ny fananany, ny maha izy azy sy ny maha olona azy. Ary tao aminao zahay hiavana amin'ny olona rehetra, hiavana amin'ny raha lanay, ary tao aminao raha teo koa izahay hitandrina ny fanoloran-tenanay eo aminao mba ho mady ho fo milalandava zay amin'ny fanompoana ianao sy ny fifandraisanay amin'ny mpiarabelona aminay. Tompo, misaotra anao fa Andriamanitra be indra fo ianao ka manafaka anay mba tsy ho andevozin'ny fakahalana na andevozin'ny fitiavan-tena na andevozin'ny fitiavana izao tontolo izao, fa avahanao amin'ny fitiavanao, ka ny fitiavanao no manjary mibaiko anay, dia fitiavanamana, fitiavana anao mihoatra ny zavatra rehetra. Mivavaka azy zahay, manam-pirenao ny kristianina tsirairay avy, hanana ny toe-panahy tia fihavanana, hanana ny toe-panahy mitandrina ny fiainan'ny hafa, hanana ny toe-panahy mihazona ny fahadiovam-po ao anatin'ny fiarahamonina sy ny fifandraisana am-piarabelona. Dia tahiny tokantrano tsirairay avy Jesoa, manaraka izao mofinaina izao, feno fifaliana sy fanambinana. Mivavaka izay Tompo ho an'ny tanoranay amin'izao vanim-potoana mbola ao anatin'ny fianarana izao, mifahazavan-tsaina sy fahendrena izy ireny, ary manam-piry ianao amin'ny ray aman-dreny amin'ny fanolokoloana ny zanany. Jereo ny fiangonanao amin'ny asa atao isan'andro. Jereo izao tontolo izao, mivavaka izay ho an'ny fiarahamonina eto ambonin'ny tany, mba hanjakan'ny fandriam-pahalemana, ny fifamelana, ny fanajana aina. Mampianara ny olombelona rehetra ianao Tompo, tario izahay hitory ny filazantsara mba hatsiarovan'ny olombelona rehetra fa anao ny aina, ary ny aina dia sarobidy sy mahasaro-piaro anao. Dia mitoera aminay Jesoa. Amen.